Very tamin'ny calcul. Ireto avy no hilalao amin'ny tantara: Hery, Solofo, Kaleba, Saondra, Fifaliana, Pamela, Iaina, Felana, Rosé, Yanitra ary Simonette. Dia ara-bana zany ry zavady ny men'Andriamanitra ny fara. Misaotra betsaka. Tena efa saika tsy azoko. Elona izay niandrasana azy izay fa dia ty tonga amin'ilay hoe lavidona ka lahanaka. Dia izy aloha ty anarany. Randriamandimby Jaonarivo. Dia manana ahoana aloha izany niteraka? Haindry alina miteraka fa enjana be mihitsy sady tena nanao sarotra mihitsy niteraka an'izy io. Efa saika kivy ary zareo satria nisy fotoana zany ohatrany hoe nisadika ny tadipoatra ny zaza kay mba nilamina ihany dia fa tena saika tsy tafavoaka hoa 3 kilo 500 io zaza io. Tena ngeza be tokoa zany. Za aloha dia tsy hiteraka tsony fa tena sady voalohany io farany fa tena enjana be. Moramora ny vava ary Clarisy. Vava ihany io ihany tsy teraka tsony tsy teraka tsony nefa ny amin'ny heritaona dia indray fa mitaiza kely. Ka tena mazana be le ty le mitaiza. Le mitaiza eo ihany fa le namoaka azy ny tena enjanako. Saika maty hatramin'ny reniny hoa. Za efa kivy fotsiny fa dia misaotra an'Andriamanitra aloha lahdonga kely ny tao. Tena atao ampy mihitsy io. Aloha mba jerena aloha le daly. Mahatory beko. Dia marorodroroky ny taiza. Dia alikalika kely ohatran'drainy mihitsy ty izy. Aza dia atao an'izany koa. Izay le mahavoan'le fiteny malagasy. Mba mody atao hoe alikalika nefa hita izao fa zaza tsara tare mahafatifaty io. Eny tsy maninona fa mandiavanareo ny alikalika kely. Fomba fiteny fotsiny rendry zao fa tsy hoe fanalikana. Iza mahalalako. Dia izay aloha eo ihany faroviana zany no mivoaka. Ngamba mety eo amin'ny afaka androa andro eo satria mbola misy tsindrona atao amin'le zaza. Fa zao aloha kia reto mba nisy fanomezana kely netiko andre akanjo zazakely. Ndre moa rehefa nilaza ihany tamin'ny taloha reny hoe fananao ekografia dia hoe lahy kely. Mba netiko reto Misaotra betsaka re ry misaotra betsaka. Tsy sorona fa dia tonga avataiza. Tena hita tokoa mahampinamana. Ilozako aloha nareo fa mbola misy olona vonjeka kely ry patany ery fa Sidonie mbola afaka mijanonjanona eo ihany. Za tsy hijanona tsony fa za koa ne mbola makiaka ny navalina efa mirava zay mpianatra. Eny ary fa misaotra anareo mivadina. Mbola mamerina amin'ny fisaorana e. Dia ahoana sy ahoana moa zany ny programantsika amin'ity fiadiana fototra tirina ary Ny tena mety angamba aloha aloha fampidiniana andro zao zany satria tsika mantsy voasambany ity ny anangana trano zareo ry efa firy ny trano vitany dia aleo aloha atsotsika mihitsy izy hoe ahoana sy ahoana ny zavatra atao sy ny fombafomba atao amin'le fanaovana an'le fototra. Za koa lefa nieritreritra an'izay ihany sady izay koa ne mampinamana antsika dia oviana zany natsony izy. Aleo to dia rariva dia hoentsika ery amin'le restaurant fandehanantsika iny izy. Hevitra tsara mihitsy zay ka. Dia entsika mifandinika tsara amin'izay misy fotoana elaela lavalava ahafahana mifandinika amin'le zavatra. Sady izy zao mahalala masoma ay, mora karama. Veto aloha misy miantso zany. Allô? Ay veto zao za voasaika hiantso anao mihitsy androany misy zavatra karakaranay vady zay. Dia afaka ve nareo vady rariva amin'ny fito eo ery amin'le restaurant le fandehanantsika iny le fandehanantsika rehefa le mba miarakaraka rivariva iny amin'ny fito. Eny dia tonga eny koa resao izay zavatra tianao resahana amiko fa fanampy eo foana tsika taiza moantsika mbola mifanary zany sainge mampinamana antsika eny ary rariva zany. Fa izy zay jao ve zay? Izy mihitsy
misy zavatra saika ilaina anao ony e. Tsy de fararifo zany ko. Fanampinampy aminao ihany tsika ko. Mety misy zavatra ilainy koa nge. Tsy maintsy izay koa le fiainana amin'ny fanohatoana eo foana e. Rehefa tapa-kevitra nareo de tonga de miresa amiko fotsiny fa ny maçon zany be dia be sady mahery zalany mora. Amin'izao fotoana izao mantsy misy milaza mahiny nefa manœuvre eny rehetrarehetra eny fotsiny no miseho maçon de ratsy ny tranonao avy eo. Tena mila mailo mihitsiny a. De mety any amin'ny ohatrin'ny aloha le maçon hitany ratsao zay. Zalahy aloha mora e, fa arakaraky ny tranonao fotsiny ane io e. Nenay zao ny trano nataonay riena roso telo daholo de eo amin'ny 7 millions eo ny anaovany azy, mora de mora. Zay hoe mora e. Raha ty programme anareo ty zany fijeriko mety any amin'ny 4 millions any ny anaovany azy. Zany. De ao zany raha matoa, tsy to de rekaitina ve? Tsy ampiandrasiny ela tsony ka. Zay mantsy. Vonony zay nampy anareo fa za matahotra. De milamina iny angambany. Ie, fa inona aloha le tediavanareo anay e? Eo mihitsy tsika izao. Ny tena netsoko anse tamin'iny anao fotoana mihitsy hoe mba misy fotoana malalaka iresahana ve fa tsy mety mantsy le amin'ny telefona. Tsy zany fa efa ela zay mivady no nieritreritra fa amin'ny mampinamana antsika izao mantsy ny tonga amin'le hoe vary sy rano atsatsy mifanary an-tanàna tsy mifandao fa mpihinana sy mifampizara ny mata sy ny masaka. De nieritreritra zay hoe maninona moa rehefa tsara ohatr'izao ny fikambanantsika lehibe, ny fihavanantsika raha tambatra koa ny ankizy tambatra ahoana moa zany? Ampivadiana reny ankizy. Manany avy nareo reto sa tena resaka sérieux zany e? Tena tsy manany ihany mihitsy zay ka. Matotra be ty resaka ty zay nanomboako azy teo hoe tsika efa mifampihinana amin'ny mata sy ny masaka de aleo tohizana hatrany amin'ny ankizy koa ny fihavanana e. Tena zay mihitsy. Ka ty rivo kely anie vao roa volana navaly le fa efa taona de ahoana koa napety an'izany? Tsisy olana mihitsy zany. De n'izao zany de efa afatotritsika tahaka ny mpivady sady ireo zanakitsika ireo. Efa atao daholo ny fombafomba rehetra e. De ataovy matevitevina ary aloha le zavatra fa tsy omena iny eny raha tsy matevina le zavatra. Aza de asina atovaritra be ohatr'izany kosana izany ary fa zay araikitra azy ny ataontsika. Amin'izay mba mbe mafy koa ny fihavanantsika e. Ka zay le tianay atongavany zay. Raha manaiky nareo mivady tonga de manendry fotoana zay de ataonay ny fombafomba malagasy amin'ny resaka fanambadiana e. Ataony fisehoana, alefanay ny tsodrano satria zay zany ny mpangataka. Eny e. Tsy mbola nieritreretinay mihitsy zay sy nefa ny tsisy olana zany fa raikitra io e. De misaotra betsaka, saorana alefanay sahady fa nieritreretinay efa nisy programme napetrapetraka ihany. Raha vao feno enim-bolana i rivo kely ty 2 volana sy tapany mantsy izy zao. Raha vao feno enim-bolana izy de ataonay amin'izay ny fisehoana sy ny vodiondry. Eny rery izy mivady atao izay mampilamina anareo fa efa anareo zany navalina de anay rivo kely. Ahoana zay dadabe efa ho ve le zazalahy fa totsika ty efa ato trano nefa aizy ty zazalahy angataham-bady. Aza mieritreritra an'izany dadabe fa efa eo izy amlaminy io varosoa ny resaka. Eny ary tompoko masaika anytany tsy adiso. Vory daholo ve moa tsika mianakavy sa mbola misy ny andrasana? Eny tompoko, eka de nareo sao toko malala an'izay ko. Eny ary satranao ko satria moa ny fotoana tahaka izao na de efa nisy ary ny fikasana sy ny programa rehetra de an'Andriamanitra ka
andeha arytsika aloha ametraka ny fotoana rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra satria ny zavatra rehetra dia zava-boana rehefa tsy eo ambany fitantanan'ilay Andriamanitra mahery ka dia andeha ho hiary hivavaka tsika tompoko. Andriamanitro, misaotra anao zahay noho ny fandaharanao sy ny fitantananao ny fiainanay mianakavy ary nahatanteraka n'izao fotoana eto androany izao. Tsapanay fa zava-boana ihany ny fikasan'olombelona fa matoa tanteraka ty andro androany ity dia eo indrindra ny fitantananao ka dia mametraka ny zavatra rehetra ho atao eto izay tompo eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary tompoko lasy toko vavy, ny fotoana moa manapetra ihany, tsika rehetra samy mbola manakatao misimisy ka dia tsy ho lava ny resaka fa androso amin'ny tena votoatiny ary sika. Eny ary dia miandranao zanka. Ny fialantsiny angamba tsy dia asiako loatra ntsony satria amintsika kristianina zany tsiny zany tsy dia misy akony loatra ntsony fa ny anomboako azy angamba dia ny araba amintsika rehetra tonga manatrika eto miarabantsika ny tahin'Andriamanitra ary tratry ty andro androany ty. Manarak'izay tsy kabary moa izy ty fa dinidinika sy toritoraviny ka misy le fitenenantsika malagasy manao hoe mianambadiaka iterahana ary niterahaka isolo ka fanambadiana re no atondianay mianakavy kely reto tonga dia vakiko ny resaka. Tonga eto zay mangataka andraso zanany Navaly Manjaka, zanaky Randrenary Josefa sy Ravaonarivo Sidonia. Tonga eto zay zany angataka ny Navalina ho tokantranony Randrimandimby Jaonarivo. Randrimandimby Jaonarivo ka zay reno atondianay iry izy mianakavy ka dia misaotra anareo tsy nanosy botanana, tsy nanao zanak'ikala hafa, tsy nanao tany avoavaratra fa dia noraisinareo tampitiavana zay ka dia Andriamanitra ny hitahanareo mianakavy. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Eka dia inandray moa zany nidinika manaraka fa dia miandranareo indray zany dia arosoindray ny resaka manaraka ary. Eny tompoko. Izy ty moa fomba malagasy efa fanao hatrizay satria ny ray aman-dreny ny poirana tsy azo atao tsinitsinina ka dia manolotra ny tsodrano sy fanomezam-boninahitry ny ray aman-dreny re zay arosoy reretsy arosoy ty valopy manarak'izay ao moa le hoe satria ny ankizy vavy no mpikarakarany ao atokantrano dia hirakiraka sy manao ntsaka rano ny totovary ny ny fangalana kitay ka dia manolotra an'izany rehetrarehetra asa mandraraha madinidinika rehetrarehetra zany re zay ao arosoy ty valopy fa telo manarak'izay satria resaka fanambadiany zany mo misy ny atao hoe fady. Ao ny rain-jaza, ao ny anada, ao ny anada andreny, ao ny dadato sy ny dadafary isan-karazany ka dia arosoy le retsy ty tapomaso sy alafady arosoy. Milamin'izay manaraka zany satria fanambadiana izy ty ny tena mamatotry ny fanambadiana dia tsy inona moa zany fanivody ondre zay ninina natao farany satria ity zany nykofehy volamena amatorana ny fanambadiana ka dia arosoy ary le retsy arosoy ty vody ondre izy ty moa tsy natao sokafana angamba fa dia ialana tsy inona fa zay nefa mahazatra arosoy ary arosoy. Efa dia misaotra anareo moa zany tonga nanome voninahitra nay ray aman-dreny. Misaotra tompoko. Hito zao fa matotra mihitsy ty raharahantsika ity fa dia mirary andreto zanatsika reto
aorona tokantrano tsaratrano farany ka vita moa zany zay ny tena resaka ry izy mianakavy ka tsy aleo ve mba aseho am'izay ary le anay satria araky le fiteny hoe fonjazalahy natakalo fonjazavavy ny tena marina moa zany de fifanakalozana fotsiny izy ty fa ny zanaka iaraha manana ka mba asehoy am'izay ary le zanakay isy navalina aleva izy reniny navallo afinge zanaky neny avy ty vidanak biskindry rehefa avy eo io izy io de mba te afo ory zao ahoana ry dadabe inona ny tsy milamina ko zao zavatra ataonareo zaoko ino ty zazakely ty mialatsiny aminao tokoa ry dadabe fa tsy nitsoronay taminao hatramy voalohany le izy satria zazakely mihitsy zany no angataham-bady eto io zazakely enimbolana mbola amin'ony io izy io fa loziny ty ataonareo tisy lozany ry dada fa fahasoavana eka fomba tany tsy fahita mihitsy ty ataonareo ty zao mihitsy ny tena fomba andrazana tranomizay rangaty le izy angery zareo tsy hoe zao de ho ataony ara-panjakana sy ny ara-piangonany fa mba famandria toerana fotsiny ty zavatra ataotsika androany ty mba tsy tiana iova hevitra ny ankizy rehefa anyarina any mbola ho avy ihany ny fotoana rehefa feno taona reo zaza reo roso amin'ny fanatanterahana ny rehetrarehetra ohatrany efa mahazatra am'izay ka de misaotra dadabe misaotra anao aloha nitondra nyresadresaka rehetra teo fa niangatahana aminao fotsiny de tsofrano reto zaza reto ho tonga taiza ho lehibe somatsara de mba ho tonga am'izao tanjo zao de atateraka ny fanambadiana izy ireo malaseritreitra ty izy ko eny ary fa de mitsodrano mizanakareo zany ho tonga taiza maroro taiza de enganye ho tahin'Andriamanitra ary ho tonga somatsara am'izay tanjona nikendrenareo azy zay fa de nisotranao rangaro mitsodrano tsodrama tsy de zava-maheriko efa nyrosona zany izy tiako tsy afaka hiemotra tsony fa zao zany ihany mba teniko satria resaka matotra zany izy tika de anjaranareo ray aman-dreny rotota no manara-maso ny fiainan'ireo zazy reo samy miambina tsara ny azy mba tsisy todika visy avanan'ireo zazy reo rehefa tonga ny fotoana ny fahatandroany nanahoana aky izany vinatokeliko marary zany ao izy eo mbola matory ao mivalana sy nandoa zany ny tena nazo anazy de tena natetitetika misy de zay ny tena hoe nanahirana tena ratsy be any ireny fa aza de mandromandro manana retiny nefa ny amin'ny fahafantarako anazy nga maresaka sakafo am'le izy le voandiakaingana kely sakafo na izany aza zazakely voavaly volana io ny tsara hoentinaingana any amin'ny dokotera de ina zao nefa nataonareo azy hatreto aloha mbola tsisy zavatra hoe mena azy fa de hoe rano foana ny natao matetika ny sotrony fa na tsy tonga taty renao de fa anay zany efa niomana hoe nde hitondra azy any amin'ny dokotera aloha andao mihitsy iomana de hiaraka ho any mihitsy tsika ka tsy mandry mihitsy ny saiko raha maninina eo mantsy io lasa manano tena tsy fidy ny zanako aza dehibe fanahinany amin'izany akia tsika nge mbola tsy nialanena vo andeha dokotera zao ny tena marina mantsy efa lasa mbody ondrany ka marina mihitsy ny zany fa tena atsika vo any amin'ny dokotera de ny dokotera mahafantatra an'izay mahazo azy ary resy tira fozan-dahany sa tsika sianao rery no andeha andao aloha tsika ny andeha fa izy raha riva hony vao ho avy eo zao ro Clarisy tsy haiko anao raha mba mahatsikaritra fa isaky ny tonga ty amintsika navalina de mitomany foana ny anaovany rivo azy tsy mety anefa zany
hoe rehefa milalao ve sa hoe ahoana ny tianao tsy haiko tenenina mihitsy zay fanaovany zareo fa isaky ny tonga ty ny zanak'olona iny de mitomany foana ampijaliangara iny ka lafi ny anankiray zaza ve tsy hiady eny manaiky an'izany a kanefa sao de tsy tokony ho zany ka amplisin'izay ny atsika ange zaza zatra mipetraka rery de mety tsy ho hainy ny miara-milalao aminy eky izy marina daholo zany teneninao zany fa ny tiako atongavana maninona raha narina sy ampidirina tsikelikely eo andohan'le zaza ihany le zava-misy ay ve zany ny zay tianao ny tiako tenenina tenenina hoe mba atsidika tsikelikely aminy a fa ho namandratra zay mantsy iny de n'izao kely zao izy de efa tokony ho zatra miaraka aminy ye mety mihitsy aloha zay e ao ve izy aloha zao sa tsy eo ao anefitrany ao izy tsy hoe aloha de raha tsika isanao miteny eto rivo a rivo Hola tompo. afinge vetivety zao letsy mba endriendry tsara ilahy rehefa tonga aty amintsika ty navalina aza de divana foana izy mba tiavo izanak'olona iny fa inona ny ataony lazy Ny tsy manao inazy fa izy migiafy ankilaloko e. ka na izany ary aza-pitomanina ny zanak'olona azo lahy tsara zay Aza vela makaty tsony ary izy. fa maninona tsy mety zany fa maiza miara milalao any am-pianarana nga ilahy tsy miara milalao amin'ny ankizy zay e mba minamana tsara aminy rehefa tonga eo le zanak'olona iny sady efa ho avy izy zay Lety e, ho avy indray zany mpanakirotana. aza atao an'izany letsy zaza mahafinaritra iny ko lazay lafa mpanakirotana ndana amin'izay ianao mandeha ary de alamino tsara le ka eo amin'ny tranona resina valina ao Fa inona foana ny ataondry aty aminay aty e? Ka mpinamana tsika ozy izy dada sy neninayko de miara milalao tsika Ka ndry hoe vehivavy de ary ilalao amiko lehilahy. ka tsika mpianadako taoko mety zany De za zany ty ilalao baolina de ndry zany ary ilalao baolina miaraka amiko. de maninona zaniko taoko za mahay baolina koa ngano lehilahy rery Tsy tiako rangava ndry be gafigafy a. ka za tsy maintsy milalao fotsiny zao e tsy maintsy na tialahy na tsy tialahy zay tiako ny ataoko za zokiny Ary manao kilalao hafa ery ary. de manao foana e tsy maintsy manao Andana mandeha any fa ataoko mitomany indray a. ko raha tsy tia zazakely tsoniko za tsy manaiky ampitoman'inona zany tsony Andana ty mandeha any fa tranonay taoko ito. taoko tranonay koa atozy izy dada sy nenay fa nganareo rery Dakakeo ty andana mandeha any. asio e ngaty rery mmay mandaka taloha no azo ampitsaliana fa zao efa ngeza tandremy kely a Teneniko amin'ny dadanay tsara ty ndana teneniko nga misy matahotra an'tyko eo dado, navala no migiafy. misy medo mandeha tsara ve ny asory rivo mandeha tsara izory dada zany manao hoana ny fifandraisana amin'ny mpampiasa tatreto aloha tena tsisy olana fa mahafinaritra ny patron zany zavatra ataoko e tsara io Afa-po toerana izy. misy an'izay io fa atsao tsara vitsy mahazo an'io toerana io tena karama zany mantsy mihitsy. hitako mety tsara mihitsy efa tretsy be zao ve vao manombokako tena matsapa fahafapo mihitsy ny aloha amin'le karamy na le patron konko raha tia hitako hoe tsotra be mihitsy isay moa zaza endry katora aman-dreny de toy izy zay fahendrena zay dada fa zany miderana aloha tena tiako atongavana ary rivo de itya te anaitra an'izay ihany fa angamba efa tonga ny fotoana hananana taoladezany efa fotoanany zao fa fotoana aveo fijeriny dada azy tena efa fotoanany efa 4 taona nisy zao nany mihitsy efa somary mba mijerijery eny ihany mantsiny hatramin'izao hoe aiza mba misy anina fa mbola tsy mahita e ohatra ay za rivo zany varivariny lavitra tsy mahita ny ambany maso zany aza manao maizina potitry ny jiro rysea tena tsy hitako mihitsy za zao tena vo tena ao andala-pijerena mihitsy ny aho fa tsy mahita e zao aloha ny tsara ho fantatry
resaka fanambadiany ity a tsy mila makalavitra rehefa akavady zay aloha azadino zay de zay olona efa mifanerasera aminao ihany, olona efa mifankazatra aminao, olona efa fantatra toetra zay ny tsara alaina vady fa tsy manavao olona tsy mbola tsy fantatra zany mitsabaka any amin'ny tsy tokony hitsabahana ianao raha zany ny ataonao. Raha azoko tsara ane zany ny tenin'ny dada de tsy alapeta-panasa lamba ve zany ny tenen'ny dada? Tsy hany mihitsy tiako tenenina, efa manakaiky somary taro kely ihany fijery fa efa akaikikaiky iny kialapeta zany. Iza re zany tsisy fantatro mihitsy, tena tsy mahafantatra olona hafa akaiky aloha zafa de iny zao ny tena fanerasera amiko eo. Iza no miara mitakisikisina amin'ny se maraitserive? Iza re? Mba alefa solavitra ny saina rivoa. Tena miodikodina mihitsy ny saiko ry dada fa tena tsy hitako hoe iza ary. Zany hoe ny amaky izy mivantana amin'ny seny ohatry ny manavivy kely ah. Ny fanambadiana tiako mantsy anjara. Ka mino aho fa izy mihitsy no anjaran'ny se. Hatry ny foninareo voakely de efa niaraka nareo. Fony voakely? Iza ary zany? Maninona raha tonga de mba vatamin'ny dada hoe ianona na ianona fa tena tsy azo. Zako inko tena liana zany amin'izay zavatra hoe iza ary zany? Aza taitra se raha hitenenako fa navalina no anjara vady ho an'se. Navalina? Izy indrindra. Araka ny teneniko teo hoe fony mbola zazany ianareo efa nokarakaraina iray aman-dreny roa totany momba anareo zany de efa nataonay ny fombafomba rehetra, efa nasianay fisehoana, efa nasianay vody ondry tam'izany zay mbola enim-bolana. Ahoana tsara? Gaga marina zay. Efa nataonay daholo ny fombafomba rehetra amin'ny resaka fanambadiana. Raha azonay natao ary ny soratra tam'izany ara-panjakana de nataonay fa saingy tsy mety ilay satria tsy maintsy mila kara-panondro ary tsy maintsy feno taona. De fa fomba faiza zany ry dada ny zaza vo em-bolana de efa atao rarasahady? Tsy misy hoe fomba fa zay no ny fanarahanay sy ny ray aman-dreny navalina. De raha mitsipaka an'izany aho zany de ahoana? Fa maninona zay nitsipaka? Fa nga io misy klema sa sampona ty zanako ty? Zavatra tsy nisy fantatra ane zany. Ka enoy aloha tam'izany ny fankaty be zay sy ny ray aman-dreny navalina. Maty voan'ny lozam-piarako ty moa izy mivady fotoana fohy taorinan'izay. De zay no natonga ny navalina nipetraka tato aminay. Nareo raha teo efa natambatra. Na de mbola kely ary tam'izany de efa niraisinay ho tahaka ny mpivady nareo. Ka tsy hitako mihitsy zay olana amin'izany se a. Ino no anjara ho an'se? Tiavo izy tsy hanabaviny se zany io. Tena mba tsy takatry ny saiko indray zay ry dada, za tena nieritreritra azy hoe hanabaviko izy. Tsy hanabaviny se izy. Tsy hanabaviny se izy fa io ny vady ho an'se. Ao ary fodiniako ambony ambany momba an'izay. Mba ahoana rozy izy zao ny fihetseham-pony navalina raha iresaka amin'ny an'izany. Tena ohatrany sa ohatrany tsa iresaka aminy aka. Nefa raha nga aloha tsapana aloha ny alalina ny rano hoe ahoana na ahoana. Ary ny ravasady izany navalina. Ravasady ahoana fa tokony nohatry ny isan'andro ihany zao? Fa nga zao tsy amin'ny folo sasany. De laha ty koa ary maninona e? Amin'ny 12 sasany lesy zao a? Zany ary viriko fa amin'ny folo sasany ihany zao mandeha koa zany orzanka. Ary laha ty tena misy zavatra mampiasa saina lany a. Inona ny tsy milamina? Tsy misy mampiasa ny saiko zany navalina. Efa lehibe indray de mitady adaladala manko a. Alazako amin'ny dada sy neny ela. Reradreraka fotsiny aka, tsisy ninina zany. Fa manahoana aloha ny asandry any? Ny asa milamina marivo a, tena milamina tsara. Fa ny olana fotsiny zao a. Tsy haiko hoe tokony ho resahana milamy izany e. Resao? Siza indray ny resahako an'izany. Zay any eo e. Hita lahy le talehanay ao. Maninona le tale?
hoe nresaka tamiko izy ho azy mampivadika ny lohako eto hoe ahoana hoe mazoto be hony izy akavady azy zaniko dia teko fa tena oatra miasa be ny saiko fa tsy hitako hoe inona mbola tsy namaly aloha mbola tsy saika maly any afa tsy sa dia tsy hitako hoe inona ny tokony tenenina anazy zao aiza mety an'izany ianao fa hono tale vatitra be nkonko ve dia aiza mety e fa tale izy aloha teritreretiny lahy ty tsy boana ve zany iny koa ve dia antitra iananao niny hoe tanora mbola vo 35 ans nge inona maherikely fotsiny ary tsy zany fotsiny inka sady izy ary be vola be ry ve dia izay mihitsy zao no tena mampiasa sainana eto adabo ihany zany ka zany ve adabo ihany zany ary iza miasa ntsony fa velonako ndry izay mihitsy mahavoan'ireny tale reny aza miasa ntsony ahoana koa e aiza makamitsony e velonako randry dia raha nambady lahy dia ho aiza indray ka za tsy hanambady fa miandry andry dia raha tsy manambady aho zany dia tsy hanambady lahy ka ndry mihitsy any ianao andrasako e maninona ka ngolaingako e dia naikany moa ianao dia efa mampifilafila be ohatran'ireny hoe indrendrina valonako ka ny ianao kosa aveo a vo miteny dia tonga dia eny avy hatrany fa ny olona tsy mba handenika mihitsy e ka ohatrany sarotra amiko ilay miandry valiteny ela loatra nge ka efa zao ary zany dia ahoana nga mbola tsy faly ihany ay fifaliana ave misy ohatr'izany fa takariko ny lanitra dia ahoana inona vaovao ary dia farabaina aloha zany fa dia efa tafarakitsika roa e dia ny anarina anao tsy tiako ilay mifamitapitaka dia ampiandohana tonga dia tsoroko ny resaka fa rehefa hoe efa zaina ny akeko anao efa hoe mandrakizay mandrapatapitry ny fofinaina dia aloha mba handeha mahitsy arak'izay ilay izy ka mbola tianao miveriko eto indray zany fa miza tokony mekonao tamin'ny voalohany ka maninona moa e inona ny olana eny sao dia raha nomanja vetivety eo fa ho hitanao miala mandalana inge ny toetrako e fa misy zavatra mba eritreretiko aty ronono raha mba sitraka ao maninona moa tsika raha miala teto rehefa vita ny raharaha tena efa elana izay mipetrahako teto izay 30 taona hatraminateraka mbola tsy niala teto amin'ity tanàna ity orina valona hiala teto teo aiza dia ahoana ny asa talery ny orinasa nge iza e ho batana ny orinasa sa hoentina iza fantatro izany tena fantatro fa ohatra mba fandriko efa hatramin'ny ela zany mba hipetraka any amin'ny sisy tany any any Majongano ohatra tsy haiko dia nyresaka asa indray misy andrilahako izay any raha ohatra ka mety aminao dia afaka ampitantanjika azy ny orinasa eto dia tsika afaka manangana vaovao indraiky ny volanao ve moa lany amin'izany e sao dia mba voaeritreritra vo eo zany no nitsiry tao andohanao tao na valona tsy vo eo zany fa hatramina lalako anao dia efa nieritreritra nga zany vita ny resaka hoe ty atao azy dia tsy maintsy hoe ety fa izao e raha mandeha hitsangatsangana ikitiny tianao hoe mba ho any amin'ny sisiny any afaka ohatra hoe 2 mois tsika afaka mandeha makany zay tianao hoe aiza ny toerana lehanao dia alamina dia mandeha kely tsika dia tsy maintsy miverina eto ihany miasa tsy azo ariana zany ka za tsy te hipetraka etoko fa inona nefa no antony tsy tiako fotsiny zany zay aloha nitako hevitra hoe mety hoe raha karivitra ianao dia afaka makarivitra tsika vetivety eo amin'ny 2 volana na 3 volana farafahatarany dia tsy maintsy miverina eto ndray mamonjy ny asa raha tsy nga hoe mandeha tsika dia mipetraka any dia ianao miverimberina aty zany ay dia ahoana ny atezany zany ianao any dia za aty dia mba milamina amin'izany ve ny sainao na tsy milamina raha moa lolodiny enany amin'izay e dia ahoana ihany miomba antsika ity na valona momba antsika ahoana indray e nisy zavatra nividiako andrety inona izany teratra inona teratra ho azy hita ao ny tanandre asiako anazy ao dirako anazy ka ao moa anaovako anazy fa nga mazy manao an'izany ao raha tsy mivady any ialako ohatra zazakely taoko izay fa miantso dady
Rivosina valona. Ahoana tompoko? Ndao amin'izay sakafotsika. Nao ina kanina aloha anoana. Tonga dia ampidiriko ty a. Lao moa anaovako anazy. Sy andaova inona ary ty? Dao ary. Inona ny lokony eny a? Amin'le tila mihitsy nataoko ato henakisoa sy ravitoto. Ay. Samy mipetraka. Fa atray sika renjera. Melohan'ny sakafoanantsika misy resaka mba tiako azon'orona valona. Ono ary rivo. Efa milamina tsara ve ny resaka reo teo? Milamina to tsy milamina zany an'le izy. Nahoana aloha raha loarina le vary dia aveo miresaka e. Melohan'ny sakafoanantsika dia tiako mba hilamina aloha ty resaka ty. Lamina ty resaka ty ahoana fa inona ny mbola tsy milamina? Le niteneniko anina valona. Inona zany? Atray, fa ngatsy nitsorona se taminy resaka e. Fa inona ary zany resaka reo zany fa tsy azoko mihitsy ene e. Ay zary izany, lehilahy ve dia miaotra ohatr'izany ny resaka. Zao rerina valona, hitanao moa fa somary sarokenatra ihany rivo. Fa aleo dia izay ray aman-dreny mihitsy zany no mamaky ny resaka. Inona ary zany misterinareo zany fa mba teneno aingana ary. Zao no izy. Tsara nga mba hatomboko hatrany amin'ny fahazazanareo ihany izy ty. Nareo moa nieritreritra fa ho mpianadahatra amin'izay satria niara-nipetraka teto fony fahakely. Kanefa raha ny tena marina dia tsy mpianadahy nareo. Izay aloha efa azokazoko ihany e, fa za kosa nefa tena nandray azo ohatra ny ray tampo amiko ka, ary nareo koa efa tena nataoko solony dada sy neny. Marina mihitsy zany. Ny antony tonga nao nipetraka tato aminay ry na valona, teo ihany le hoe nahafatin'ny ray aman-dreninao. Fa mbola kely mihitsy nareo. Ianao 4 taona, irivo 8 tamin'izany. Dia efa nisy zavatra ny fanarahanay ray aman-dreny roa tota fa hatambatra ho mpivady nareo. Zay sisa? Nareo sy rivo e. Rivo iza? Rivo io re. Zany no antony nahatonga nareo niara-toerana foana hatramin'izany satria tamin'izany nareo efa natambatra iray aman-dreny. Efa nifanaika izay fa ho mpivady nareo. Aza be vazivazy tata. Tsisy mivazivazy amindry eo e. Amin'ny fombafomba rehetra efa nataonay daholo tamin'izany. Eny e, mampimety koa le izy satria tsy fahita amin'le efa mahazatra antsika. Fa zay ny zavatra nataonay ny fanekenay ray aman-dreny roa tota, efa nahatambatra nareo efa mpivady nareo hatramin'izany. Ary dia tianay toy hatramin'izao fahalehibeazanareo zao zany le izy. Dia efa vita soratra ve? Aza manana ihany morina valona, resaka matotra neny resahanay aminao eto e. Ka tsy azoko zaniko. Mampifamototra olona mihitsy nareo raha zany ny ataonareo. Ka zany tianao na valona. Raha vao miteny aminao amin'le izy dia ohatra ny anianao foana dia tsy voateniko mihitsy le izy. Ary laha tiako ve mivadika do e. Inona daholo koa ary zany e. Tena natao daholo ny fombafomba efa nanao fisehoana zahay tamin'ny ray aman-dreninao, efa nandefa ny vodiondry, fomba malagasy amin'ny resaka fanambadiana efa vita daholo zany rehetrarehetra zany. Ny tena marina zany dia efa mpivady nareo. Tsy mino an'izany a. Tsy olona dalaka olo ny ray aman-dreny ka hivaro janaka. Tsy mino anao satria tsisy pirofo le izy. Fa zay ny tena marina. Dia tsy haiko aloha fa za tsy manaiky an'izany eo. Tsy mety amiko zany. Zandroko ny nandraisako an'rivo hatramin'izay ary ny tena marina. Zandroko izy ara-taona. Zandroko ihany koa izy tato amin'ny fiarahamonina. Resaka efa vita io na valona. Ary nanomboka tamin'io fotoana andro io dia efa ndrimy vinatonay. So dia mba ho vidin'ny fipetrahako ato ary ny amandrianareo anao ohatr'izao e. Afaka miala tato ane zany tsy otsony ary dada sy neny e. Na valona, manekenao fa rivo mihitsy no anjara vady ho anao. Ka sarotra be amiko ny anambady ny anadahako e. Fa hoaiza ianao e, mipetrahana valona, mbola tsy milamina akory eny resaka e. Alamindrery aho e. Tena tsy tiany dada sy neny e. Aza kivy se, aza manao an'izany fa aleo fa hitanay ny andaminina an'io.
azafady tompoko. Ie, ahoana izay? Fa mbola misy andrasana nga? Misy dia misy mihitsy fa le vehivavy aneny mbola tsy tonga hatramin'izao e. Ka tsy izany mantsy fa nampitondra teny pasteur hoe efa taradiny indray hono izay ka tokony sao dia mba tokony tena afa-baraka marina. Ela loatra mantsy dia sao dia tokony mba efa aty mantsy ny fotoana hoe tonga dia aty am-piangonany, dia izy moa mbola tsy nitranga, efa adiny ray mahery kely zao ny andrasana teto. Aloha andrasantsika aloha ilay hira ka tonga dia eo ny ahitana azy. Fa nga moa tsy nalaina tany izy. Tokony nalaina aloha raha ny tena marina, fa izay no efa nifanarana hoe tonga dia aty am-piangonana daholo izany. Eny fa tara loatra fa tokony mba tairitairina kely zafady. Eny tompoko, ao fa raha vao tonga izy dia manomboka tsika e. Rivo ny hafahafa nyty toetra raha ty. Fa manao ahoana? Ka zao tsy tonga ihany ny vadiny seko. Za zao hoe teny efa miferinaina mihitsy hoe izay ihany ary izy. Tena mivadika lohako dada hoe ahoana ty, inona ny atao e? Nga misy azo ataoko, miandry eto tsika aloha. Engany tsy hiandry vasoko eto. Ino mamanareo? Fa izy navalina nga tsy niaraka nareo? Ka zangy hitanareo mianaka fa tao an-trano ny kiarakaravantana fa izy lasa tany amin'ny botika. Fa ahoana ary zany e? Fa mbola tsy aty. Tsy aty, eto ty miandry, sasa miandry fotsiny. Azao mieritreritra hoe za mihitsy ny tsara. Ahoana, azo? Mandeha koa. Mandeha mbola misony anina fotsiny, mbola tsy mandray. Allô? Allô? Iza moa zao zafady? Mbola tsy ho izy fa za mandray ny telefôniny fa ahoana? Mariazy isisany andrasana ahoana e? Mariazy liza zavao tsara. Kalkalmy ianao aloha miresaka amiko fa ohatrany tsy azoko mihitsy zavatra tianao lazaina. Mariazinao sy izy, mariazinao sy navalina. Sao dia diso adresy ianao raha mise. Za mivadiny e. Menanao ary ahy. Ay, mazava. Ie, mazava amiko a. Eny ary. Sotranao. Ela be ve? Tena tsy tadidiko ingeny parfum aortanao e. Dia netiketiko amin'ny fotsiny tsy haiko ary ty izao na tianao na tsy tianao indray. Tonga ianao? Ie. Vita amin'ny mariazy? Mariazy. Io, niatso teo mivadinaoko. Inona? Niatso teo mivadinao e, lazainy ihany tena marina rehetrarehetra ka niatso otra ny teniko. Ndana vao jeo mivadinao fa sasa miandry izy. Ronono zao dia mitapy ianao e. Tsy mitapy aho fa ianao misy vokely sy sainao. Ianao ne zao no mivadiko e. Ndana mody ary fa mivadinao fa sasa miandry zay. Io mihitsy dada alefa nahiko izao zavatra izao e. Atahoana ry tiany tonga amin'ilay hoe soripaton'le jamba vao milana. Tena efa nieritreretiko mihitsy nyty fa zany hoe dada nanao eo fa mety io. Ka nieritreretina fa mba ho tsara le fiarahana akanjo mosy izany nanapo. Tena marina amin'le fiainana zany a, tsy tokony ho ataony ray aman-dreny ohatr'izany mihitsy le ankizy satria rehefa lehibe le ankizy a manana safidiny. Moka fa marina ry marina ny ese. Tsapako tokoa fa ny fitiavana tokoa mantsy nanenay mivady ary ane tsy nisy namboamboarina ohatr'izany fa dia asa koa izay nahatonga anay tsy ahoana teo dia hoe atambatra ny ankizy nefa dia zaza kely tsy malala inona. Zao miova izy rehefa lehibe. Anafarotaranaka faramandimby ry rehefa nambady ny ankizy any aoriana any avelao izy safidy izay tiany fahazamboamboarina izany fa ahitan-doza fotsiny manala baraka. Tena anatra ny sisa zany ry dada. Lesona hoentina miaina mihitsy izay. Zao afa baraka tanteraka tsika ny olona efa vory izy tsy nitranga.
mbola tsisy mariazy oatra zany anie tena mbola tsy nahitan'izany mihitsy ny hatramin'ny tantahany voamaso. dia ahoana zany zao ny fanapaha-kevitra e tanàla very sampiro dada manova ry mety ay raha nova ihany a dia mba adinio tsara mieritrereta tsara fa sao dia viverina fandroany ny oatra zao tsy tia hita ntsony a efa navaliko any daholo ny ratsy rehetrarehetra tena nova mihitsiny tena ovana mihitsy ny lala raha nena varatra teo a vadika mena tsimondray mahitaitra e tsodrano ansia mba hahita sotra betsaka dada. Manao ahoana ianao? Inona ny ianao izay? Manao ahoana tompoko? Mba saika an-tany aho hoe mbola ato ve rivo mipetraka? Ie, ato izy ka. Izaho ny vadiny fa ahoana? Izaho ny vadiny, misy ilainao anazy nga? Oka izao ihany ka. Andraso fa atsoko vetivety ary izy raha ilainao e. Tsy maninona ka. Rivo avikely vetivety fa misy mitady ianao. Oui chéri. Misy mitady ho ianao fa aingana moa e. Navalina fa inona mbola hidetavanao ahy? Tsisy ka. Alao andeha. Veloma ianao. Iny le navalina le niteneniko taminao ry todosoa. Ay ve, tena ohatran'ny mampalahelo anahy indray nijery azy teo. Fantatro ny tiany ho atongavana teo fa nahitanao izy dia izay ny nahatonga anazy tonga dia lasa. Mahampangoraka ary izy. Tena fahadisoany ray aman-dreny tany aloha tany aby anie no nahatonga an'izao e. Potika tanteraka ny fiainany. Iny ary izao diso fanantenana indray iny izy lasa an'iny. So dia mba misy azontsika atao kosa ny rivo hanampiana azy a. Tsapako mihitsy izao ny adi-tsaina mahazo azy ihany. Tsy misy azo atao intsony e. Savy omena azy ary ny toeranao e. Aza medaladalo eo. Noenesitsika teo very tamin'ny calcul nandrenesanao an'ny Kaleba, Saondra, Fifaliana, Pamela, Solofo, Hery, Rosé, Yaina, Simonety, Yanitra ary Fielana.